Misaotranao sahady ny safidiny onjam-peo M3 FM ao anatin'ity fandarana Doria ity. Doria ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika rehetra misitraka an'izany fandarana izany. Ary isaorantsika koa ny M3 FM ahafahantsika mianoka an'izany fifandraisantsika izany. Doria moa anarana ny ramina izy io, androna an'ilay fandarana, fa maro ny heviny. Fa eto ilay Doria dia ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Taona vaovao dia ombako miaraba antsika rehetra zany tratran'ity taona vaovao ity. Ary Andriamanitra no talaoko mba hanome ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra, ary hitady mba hita izay hita hanambina, ary zany fanambinana zany hitondra soa ho antsika rehetra rehetra. Araka an'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mapara, atomboy aoreno atsarao aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Vaovao ny taona fa ny fomba fiasantsika ao anatin'ilay fandarana Doria tsy miova, zany hoe hialohavantsika amin'ilay zanam-pandarana teny Maivaleroa foana satria efa rakitra vita izy io. Teny Maivaleroa misy teny faneva koa le hoe anareo ampondin'omby malandy, io anareo mihaino anakahy io zany le mpandefa SMS amiko. Marambitsy miranga tany no niterahan'ity zanam-pandarana ty, ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao sika ampionjo fa zaka atao tsy agnara. Zay moa ny teny filamatra n'ilay zanam-pandarana. Ny fanaontsika dia ataontsika tsy efatrefatra, ny afatra voray ho resahana eto. Mbola afatra tamin'ny 24 izy reto, fa tsy midika zany tsy ho tanisaiko eto ny anareo zay tonga ato amiko, fa alahatra tsika tsy kelikely, zay le hoe alahatra de misosy. Tsy maintsy mandalo eto daholo zay nanoratra ty amiko. Jacques Mahavoky Avaratra, Imanovojery, tokony mba isaka ny fotoana tsy tena ifamezivezeny fiara maro be no hanomboana ny fanamboarana asa lalana, tokony amin'ny alina na maraina be, fa miteraka fitohanana. Zay zany afatra ny Jacques. Toky Atany Masaja, Imanovojery, mety ve raha atao isan'andro mandra-pahatongavan'ny Doria manaraka ny fandefasana ny Doria ao amin'ny M3, amin'izay mba maheno daholo ny rehetra fa tsara ny afatra. Misaotranao Toky. Zany hoe nisy afatra koa nataon'ny Monsieur Laurent Tsavaky mitovitovy amin'izay hoe mba hifanantona mihitsy zany a dia any amin'ny toerana any ny fampizarana an'lesy, fa zany mbola hifampiankinana amin'ny tompon'andraikitra atao amin'ny M3. Jean-Marie Morafeno, Imanovojery, mangataka izay aty Morafeno mba hatsaraina ny jiro amin'ny poto aty aminay, fa mihamaro ny olon-dratsy satria maizina loatra ny tanàna. Fa hen'ny tompon'andraikitra zany Jean-Marie. Feno manjary soa, Imanovojery, aminay aty lalana tia manjary soa efa tery, misy fiara mijanona efa eo foana amin'ny sisin'ny lalana. Tokony asiana toerana hafa izy ireny fa tsy ajanona eo amin'io sisin-dalana io. Zay no afatra azo voaray efatra tamin'ity taona 2024 ity. Aza malahelo anao zay mbola tsy voatonona fa tsy adino akory sanatria fa mba misy filaharana zany andaminantsika azy. Tsy ahivitsika n'ilay nataontsika farany teo, mba hitoetra amintsika ny fomba afatra napetraka antsika tamin'izany. Tamin'ny krismasy antsika teto dia nisy loha-hevitra ny hoe mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany. Zay ny narahantsika farany teto. Ny olombelona rehetra
amin'ity tany ity zany de manana alahelo ary mitomany daholo, na olona ambony io, na olona antonony io, na olona ambany, zay ny maha-olombelona. Nefa na izany aza ny tsirairay de tokony hahafantatra ny tanjaka ananany mba hahafahany manabevo zany tanjaka ananany zany mba ho fanatsaran'ny taranakany. Jereo avokoa ny lafiny mihiba amin'ny fiainana, ialana mba tsy hahatonga anao solafaka amin'ny fiainanao. Jereo koa ny fomba mahomby mba hanatevenana ny fihavanana, fa zava-dehibe zay. Azo atao ny mifanampy an-tsitrapo, zany hoe tsy ilaina tamby, ngeza be zany amin'ny fiainana. Fa io moa zany ohatrany tsy de misy firy tsony, mahatonga fanampy de efa fampitsindrotsindro hoe mba azahoako an'izao na izao. Ohatra ny noentintsika teto tam'izany de hoe jereo ny any ambanivohitra, rehefa misy maty tsy terena mihitsy ny mifanampy, ny mifanohana, miara-mizaka an'izany alahelo zany am'izany fahoriana zany. Misy foana omby maty iaraha-mihinana, maivana ho azy ny fahoriana, atahay plasy misy an'io. Na io ny alahelo sy ny tomany dia zary maivana. Amintsika ampositra zany filazandreo atsika ato mako, atsika andrenivohitra io, fa nareo ampositra any izy karne mifokotany no manery anao amangy, so tsy azo taratasy amin'ny fokotany, so tsy azo certificat de résidence. Tanao fa tsy sitraponao le andia, zany hoe tsy laiponao mihitsy ny amangy an'le olo. Teroany maty karne io ma, boko ndeso kabary iny, zany hoe efa de ohatrany hoe devoir fa tsy anaty fotsony. Feigny ambanivohitra tsy sitrapona anaovany asa soa, andrenivohitra misy tambiny, zay izy vao manao asa soa. Zavatra tsapa amin'ny fiainana iainantsika zao, misy karazana aretina mianaka andrenivohitra eto. Io tsy fahita ambanivohitra any, ny tena maro amin'izy ireny, fa ity anankiray ity ny tena mamporokoditra, satria maro tsy zaza, tsy tanora, tsy matoy, jiaby voany ty resaka AVC ity. Io moa le alavaina amin'ny hoe accident vasculaire cérébral zany. Io ny tranga fa tsy fantatray ny hoe inona ny antony. Tokony samy mijery ny lafy tsara-piainana ny tsirairay, tokony samy miezaka mifampihevitra, tokony samy mifehy tsara ny teny avoaka ifampiresahana mba tsy handratra ny namana, tokony samy mijery vahaolana iraisana amin'izay olana mitranga. Izany de tokony ao anatin'ny fahombiazana iraisana mba tsy sy alahelo sy ny tomany, araka n'ilay loha hevitra antsika tamin'izay ny hoe mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany. Tokony samy miezaka manao zay ahasalama amin'ny fiarahamonina iraisana ty zany ny tsirairay. Ny alahelo sy ny tomany azonao amin'ny namanao no mahatonga fiainanao tsy vanimbanina. Tsy haiko na tsapantsika zany. Io lay tsony mazenga eto hoe hay, karaha olo misy laginy la olo sanatria mivava, tsisy amintsika eto zany. Anao iny anefa noho ny tsy fahalalanao fiainana dia faly mampitondra faisana olona, manome teny mahery. Masosotra anakah izy ka, tandremo, tandremo, satria enao manambola, fieritreretanao, de heverinao vita amin'ny volanao io fiainanao jiaby, joya. De manao zay tianao atao anao amin'ny manodidina anao, tandremo. Izy ane tsy hamaly anao eo, ho hitanao maso eo, fa izy malahelo. Izy miditra ny tranony any, any izy ndro mampanongatana amin'ny Zagnahary. Tsy hitanao, any izy ndro mitomany Ragnahary. Tsy mety aminao iny. Mitomany izy amin'ny alahelo zay nataonao anazy. Ary misy manatapy ranomasony amin'ny zovany ety, anga ho tonga amin'ny Zagnahary malaky. Izy mitomany iny tsy fafany, fa zovandro asiny manamaiky raha iny amin'ny sorany. Ahoana ny tsy handady ny fiainanao amin'ny alahelo sy ny tomany, tandremo.
mila mangala ondra am'ty fiainana ty. Maro ange mistery n'ity fiainana ty e. Zay no ankatoavantsika andreo olobe ireo amin'ny fiainana. Anoro anao zaka mbola tsy hainao. Fa maro amintsika nefa mitsambiky mikipy. Fa hoe nianatra, manana diplôma, manan-karena be, mahitahita, ambony amin'ny asa, manam-pahefana sy ny sisa. Dia anao zay manao zay mampanaelo olo ary mampitomany mihitsy amin'ny fotoana tsy ampoizinao. Jereo misy tsangam-piarahamonina misy amin'izany, misy karazam-piainana tsy ampoizinao. Reto misy santionany zay nampitondranao alahelo, nampitomany olo, mikorotana ny fianakaviana, mitranga ny karazana aretina tsy fatam-piaviana, mitranga ny adi-piarahamonina zay mitondranao amin'ny lalina mihitsy, satria entanimpo manko anao. Lasa mifanjakana gidagida gauche ndraka droite, miaka midina anao amin'ny fitsarana zay sanatry mivava zisika anao an-tranomaizina any. Satria nahatonga anao misy havanao mihitsy ndesy fahafatesanao azy eo le olo akaiky anao vangoeny alahelo. Misy afakasa avy zany alahelo zany. Zany hoe sanatriaviko zany rehetrarehetra zany, fa entiko fotsiny zany hitandremanao. Sady io alahelo io rakobonina. Zany tena ratsy, satria lasa karaha vanjangonina reny. De tsy maintsy mipoaka io indray andro any, ary tena manimba zavatra. Satria alahelo tsy zarana tena mankarary saina zany, ary mahatonga valifaty amin'ny andro maro tsy ampoizinao any. Anao mihevitra hafa vita koranana igny, ny anazy mbo ao. Ary ilaina ny miaraka amin'Andriamanitra. Ny alahelo rehefa mbara havana na namana, dia mba kendreo tsara ny fomba filazanao azy, mba tsy hanimba fihavanana, satria misy manisira amin'ny fanambarana azy ireny. Araka an'ilay fomba fiteny manao hoe valala misy fampilaza koa mahay. Valala ibako! Ne valala tsy karakory, fa le izy mivola azy ndo mampisy sira. Aza tahirizina mantona, zay moa ny afatra tamin'izay. Fotoana anafoananao azy zao. Masoandro raha tamazava be io misy aloka foana. Zany hoe fomba isehoany maloka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelo. Zany tsy tokony anaovanao ratsy amin'ny namanao fa na ohatra ny raisina tamin'izany moa dia hoe na io filao anaty rano ara mbola tigaka fo, tsy afapozany. Zany ny manambarika fiainan'ny zanak'olombelo tsisy fahafampo na ny biby ara zany ny ataonika. Zay zany entiko ilazana hoe ilaina foana mba mifandrindra amin'izay zavatra rehetra atao, mba tsy hisian'ny alahelo sy ny tomany. Fa ny fitandremana ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana, sady fanajana ny fitandremana ny fahendrena. Zany mitondra sosiny tsara amin'ny fiainana, satria lavitry ny alahelon'olona sy ny toman'olona ianao, zay ny tena mahatsara. Fantaro fa zany loha hevitra entitsika androany zany, tamin'izany zany, dia tena mitondra zavatra tsara amin'ny fiainan'olona rehefa voatandrina. Fa misy olo tsy raha iny zany no tsy fahalalany. Misy olo ray aman-dreny efa vokiandro be reny mbola anaovany teny mahery, miditra anaty bus le olo fantitra be, izy mangala plasy io mba misy terem-panahy any. Misy olo be tena za tsy mandoa mony, matoa za miperaka za mandoa mony, karaha toany mandoa mony io, fa izy taraka za tsy miala eto. Hoe mety korananao fa tsy tsara. Karakara zay le raha nataontsika farany teto ka. Fa misy fanamariana kely hoentiko aminareo. Ty moa zany le antsoina hoe asaramanitra. Ty asaramanitra ty, misy ray aman-dreny zay amin'ny tanànanay ao. Io
tahirany sotoavina io izy ndro mamelokevitra anakay ahafahako mizara aminareo io fa io be fanetretena kofafa to amin'ny tananazy marandray izy isika hariva isaka olo mandalotra isy mahay hoe iako mampapady amin'ny lala ty nefa io karaha biblioteka famakina boky reny maro raha anatin'ny jeriny raha nambarany anakay asaramanitra ty zanako maro tsy mahay azy io misy olo rehefa tonga 26 juin mbola miteny am'izao asaramanitra zao atapanao gazety ata olombe tafivola raha io asaramanitra zany zao fotoana iainantsika zao zany hoe rehefa tonga ny farany volana mars taloha moa zany hoe rehefa asara de manitra satria mbola feno atiala ty Madagasikara ty de zay natonga an'le hoe asara manitra fofokazo zany ay mahay zany taranaka an'izany koa asara takakazo raiky fa komasisy jiaby vangoeny doro tanetina karaha donc normal be tsy hain'olo le hoe asara manitra tonga mois de juin mois de juillet olo mbo mivola am'izao asara manitra zao hay andao tsika hifanitsy mba hipetrahan'le sotoavina ary isorako io papa io efa za manontany za koa tsy mahazo lera raiky andro raiky aminazy za matsiaro mosary nity za matoky izy mitandregny izy amvola azy eo fa eto zandro misotra azy ke maro olo tsy mahay dikany asaramanitra ata olo mpanao politika ambony koa fa misy fetifety hitany am'izao asaramanitra zeo ata 26 juin ataondreo asaramanitra za mivola maro diso am'zany le asaramanitra zany misy kakazo taloha ataondreo hoe takifika io maniry manome voany koa io fa mamoa fa ifarana fararano zay efa tsisy tsony zany ifarana io le asara en mois de mars io tonga 26 juin amin'ny fankalazana ny asaramanitra zao maro olo mivola raha io ka fotoana afahantsika mifanitsy zao de zay ny ilazana azy isorako anao papa am'le tolokevitra fa zay le hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atombo iaho reno atsara ho aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato fa tsangambato antsika jiaby ka amin'ny asaramanitra manomboko ny any zany atsika jiaby ma hoe iny dikan'le hoe asaramanitra tsy hoe isaka mifety hitanao atao anao mivola asaramanitra non tsy mety fa rehefa anatiny asara de manitra ny kakazo jiaby zay le asaramanitra fa ny loha hevitra antsika androany de le hoe taombaovao 2024 zay ny solo any 2024 ary hodimbiasany 2024 zany hoe misy tokotelo mahafiainana amin'ny fiainana dia ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy zay miatra tarihan'ny kofetelo mahaolona koa izy io ny vatana ny saina ary ny fanahy voajanahary zany tsy misaraka zany satria vaovao ny taona zay le hoe taombaovao fanao ny fangatapitahina amin'Andriamanitra amin'ny taombaovao tahaka zao zany koa dia eto zany de Andriamanitra ny talaoko mba hitady ahita sika malagasy manontolo ary zay hita zay anasoa ary zay fahasoavana zay dia tsy hisaraka amintsika rehetra tahaka ny tantely manatody amampary zany ka tody mamy isika rehetra velona hosakaizam-boninay zany hoe hosakaizam-boninkazo isika rehetra zany mianoka ao anatin'ny filaminantsaina tanteraka mandritra nyity taona 2024 ty ary raha sanatria mivava ka misy ny maty mba ho maty mamela mamy satria lalana tsy maintsy izora amin'ny velona rehetra eto tany zany fahafatesana zany fa mba misy zavatra navelany iaraha miaina aminy zany reny zavatra navelany maty reny ny iarahantsika miaina aminy enina dia tsy eto tsony aza izy ohatra afatra tsara zay navelany fikambanana zay najorony ny kanto zay navelany ny tranona oronany ny tany navelany
ny taranaka ny sy ny sisa ary indrindra ny soa nataony tamin'ny mpiarabelona aminy. Io moa zany tsy ary voatanisa fa zay ny anaovana ny tsara mba hiarahana ny zavatra tsara navelanao hiarahany velona miaina aminy. Azadiny fa tsy misy ny tonga lafatra amin'ity fiainana ity, na iza fa ny mionona ny eo ampelantanana ny tena arena ny sady fahendrena. Araka n'ilay fomba fiteny hoe ny olona zay makasitraka ny nomena zany no mahazo famonjena. Fa ireo tena hoe anjakan'ny fitiavan-tena reny nataona hoe fanitry be ny firenena. Feiny amin'ny akapobe ny fiainana dia ny tanjony fiarahamonina mikatsaka ny soa iombonana. Zay ny tena tanjona ngeza zany. Fanontaniana hoe inona moa zany hoe soa iombonana zany. Tokony fantatra antsika hoe inona le soa iombonana. Io zany de ohatrany hoe vondrony fepetra ara-piainana, vatana, fanahy, aman-tsaina, azahoan'ny olom-pirenena rehetra manatotosany fivelaram-piainana mirindra. Zay zany tena izy. Faniriana ireo rehetra ireo fa raha nitranga misy amin'ny fiarahamonina malagasy dia mampalahelo. Mbola misy ao anatin'ny fitiavan-tena tanteraka. Mbola baranahana zany hoe fifampitondrana zany. Mbola manjaka ny fanjakam-baroa amin'ny maro. Mbola maro zany. Mbola lavitra amin'izany fanatanterahana zany hoe fomba mirindra soa iombonana zany. Fa ny manao tsikely no miada mahefa ozy ny fitenenana. Amin'ny fiainana ny mitsinjo ny ampitso ny tena olon-kendry. Ary ny amisavisana ny ratsy ho avian'ny soa. Ny zavatra ny olona zatra mandefitra zany ny olona tsy mba tapo-tsarotra zany. Ary zay zatra miafy tsy mba tratra mafy zany. Fa misy olo tsy zatra miafy koa misy raha kely zala olo taraina to ka leo manetry tena mahalasa davitra. Mahafinaritra lesona mempapa akaikinay ao io zany. Io tsy maintsy mitana kofafa marandray hariva anao mieritreritra izy iny tsisy raha aminazy ao. Godo biblioteka. Toy zay anao mitretrevatreva amin'ity fiarahamonina ty nefa ny anao ny tsisy raha ta. Nefa tsy afa manoatra ta rehefa misy fahoriana kely, fasairanana kely. Tsy tsara ny manao ratsy satria ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Nefa firy mitsambika mikipy amin'ny fanaovan-dratsy. Koa hoento mora ihany ty fiainana ty raha avako. Voanomboka antsika amin'ny tiraka amin'ny 24 ty. Maiza mionona amin'izay anjara. Ary aoka mba samy ifanaja fa zany no mahaela velona. Io moa zany ny tena mety adin'ny maro. Zany no mahatsara fihavanana nefany. Zany fifanajana zany. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe toko tapaka vilany mitongilana nde zay tsy mety arentsika. Zany ny antom-pisian'ity fandarana Doria ty. Mamoa, mampatsiay. Araka n'ilay fanalavana azy de hoe dominy rehetra iainam-pitiavana feiny. Ninona fanatsarana tsy manafoana ny fisiany fototra zany. Misy makolo ndesin'ny fandrosoana tsarainay raha karaha ty. Zamany anao rehefa lava volonao anao manety volo anatsaranao pogositenao fa manintsy lohanao nety ndo nasoronao. Fa mitsika misy raha karaha zay. Azo atao manao kavina ho fanatsarana ny sofina ny vehivavy, misy ny lehilahy koa manao. Fa tsy zany no analanao ny sofinao. Anatrehan'izany rehetra zany. Tokana sisa, zavatra tokana sisa no ahafantarana ny tena mahamalagasy eto Madagasikara. Raha jerena ny fiteny, efa teny mifangaro ane, mifangaro amin'ny hafa no misy, ary tena fiteny hafa mihitsy. Io mile antsoina hoe fiteny maro loko. Ary ny tena mampalahelo, ny tena ireharehan'ny tanora amin'izao, sy sehosehony fa hoe ambony izy, dia ny fanaovan'ny teny vahiny. Fa
fa tsy nitenin-drazany intsony. Raha jerena amin'ny fitafy, efa toa fitafy tsy mahamalagasy intsony no hitafiany maro amin'izao. Ny fototry ny fitafiana manako-batana efa foana, fa lay mampitanjaka, mampipalapala, io sisandreo mampalaza. Zay le hoe miala amin'ny fototra. Raha jerena ny fiarahamonina dia tsy fiarahamonina malagasy intsony ny hita. Zay hita zany. Zavake fifanajana, fifandeferana, fifankatiavana, ifakorana. Raha jerentsika ny lafim-piarahamonina amin'izao ohatra ny efa navadika ny tanora mihitsy, ohatra ny hoe code de la route indray ndreo malaza. Amin'ny code de la route manko anao ta bisikileta, misy camion citerne, anao prioritaire, mijanona camion citerne baba. Ka raha io koa ndesindreo amin'ny fiarahamonina. Reo koa fa nahazony marina zay, reo tsy ahilika. Anao dadilay mangina fa anao diso. Fiarahamonina ny code de la route io. Zany hoe bisikileta, moto, koa fa prioritaire mandia. Fa citerne mijanona. Tsy karaha io le fiarahamonina malagasy. Zany hoe niala amin'ny fakany. Efa fiarahamonina anjaka amin'ny vola. Zany ny fiarahamonina malagasy amin'izao. Tsy fahamarinana intsony. Fiarahamonina alako bika tsy tiako tare. Misy fiteny manko zay. Alako bika tsy tiako tare. Tsy nenakay. Ny administration amin'izao manko administration camarade. Ko anao tafiditra anatin'ny administration tsy le hoe bagazinao na ino mifantanky anao, iny camarade, iny fulany, iny. Anao tafiditra. Manimba fiarahamonina zany. Lasa misy fiarahamonina samy maka ho azy. Ny any fomba tokana hahafantarana manomboko zao ny mbola hoe malagasy dia ny fihinanam-bary. Nefa io fihinanam-bary io fa misy misolo dipaina koa sasany. Fa izy ihany, so ihany mbola tsy maro. Ata izy mamango dipay, izy tsy maintsy mbola mihinam-bary. Bokoa amin'ilay fihinanam-bary, ahafantarana hoe malagasy izy. Koa mitambatra amin'olo maro, izy mbola mitsoka le rany anatin'ny sotronazy raha ny may. Tsofiny. Tonga dia anao gasy io. Fa firenena hafa tsy mainana io. Soa ihany mbo nisy an'izay raiky zay. Hoe ahafantarana fa ty malagasy. Akoatra an'izay, tsisy koa. Ity loha hevitra antsika ty moa zany androany dia ny hoe taom-baovao ifampizarana n'izay zavatra rehetra hita fa tokony hovana. Aleo marefo amin'ny fomba ny tena mahatafita nondram-piainana. Toy izay enjana amin'ny fomba ny hafa nefa mitolefika eo anatrehan'ny sarotra. Maro zany. Tsy tsara ny miady varotra amin'ny fomba ny hafa nefa ny mbola hividinao tsy mbola hay, tsy hanananao. Koa mahaiza mifidy ny atao amin'ity fiainana ty. Mba hitanao soa, mba hitanao fahombiazana. Zay zany mba afatra ifampizarantsika. Maro ny miteny hoe ino matanjona anao Imanovojery amin'ny kabary ataonao io. Io le manao tamberina ndraikitra hiatsoko atsika rehetra. Anao ane andia tsisy mipetraka eto zany fa le fotoana ndo mbo tsy hay. Ke raha ozay foana mba samitsika miezaka mamafy ny soa sy ny tsara ho an'ny taranaka. Mba tsy ho faty ianao amin'le taranaka, mba tsy afaka ao ambavany amin'izay zavatra napetraka anao. Io le hoe toratokana mahavoaroa zany. Sady ho fiainanao tsara no mametraka ny tsara koa anao. Zava-dehibe zay. Apetrako ihany lay larana ahafahantsika mifampiaino satria mahafinaritra be anahy le fandokafana ary mahafinaritra koa le fanakanana. Reny mitambatra zany ny tena mayonnaise ozy mivazaha mahatsara an'le crudité. Zay moa fanampin-tsakafo fatao fa ny vary mbola tavela soa ihany hinana amin'ny malagasy azy. 032 44 759 83. Zay zany le lara-tarby ifampiantsoantsika.
aza misalasala teneniny ao am-ponao afahako manatsara n'ity fandarana ity dia eto moa zany za isaka ny mamarana fandarana de mba mitsiay amin'ny voalohan'ny volana jona taona 2024 feno 5 taona ty fandarana doria ity de efa mba mitalao aminareo sahady hoe ankalazan'ity 5 taona amin'ny fandarana doria ity zany ny tompona andraikitra ny doria ary io iarahako aminareo satria anisan'ny fandarana mba